Raha ny lava ny tsikera mikasika ny fisiana tsotra sy kolikoly eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena IVATO. Anisan'ny antony mahatonga ny trafika amin'ny endriny maro mandeha, fa eo ihany koa ny fanararaotana samihafa toy ny fitakiam-bola tsy ara-drariny, ny fahaverezana na fanokafana entan'olona izay mety ho avy amin'ny tsirambina na firaisana tsokombakomba. Ny sabotsy teo nidina ifotony teny an-toerana ny contrôleur général de la police Rakotoarimanana Harlala taorian'ireo fitarainana hita tamin'ny tambazotra tserasera mahakasika ny trangana tsy fanarahan-dalàna dia nampatsiahan' ireo polisy miasa ao amin'ity sampana raha ity ny ministry ny filaminam-bahoaka nilaza fa hisy fepetra ho raisina amin'ireo izay minimiopefy ary hanaovana fanadihadiana manokana mihitsy aza izay tratra manao izany. Naneho ihany koa izy fa handray andraikitra manokana momba ireo polisy tsy mahafa-po na ratsy fitondran-tena ny ministera tompon'andraikitra. Nolazaina aza moa fa tsy hisy famindrapo an'ireo izay tratra ary ampiarina ny sazy enjana araka ny fanazavan'ny minisitra hatrany.